Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako. Dia misaotra antsika indray tafahoana indray amin'ny tian'ity hianatra ny boky ny Apokalipsy. Ino fa salama tsara daholo tsika eo fahasoavan'ny Tompo sy ny fiadanany eo amintsika rehetra. Ka irosindray aritsika amin'ny tian'ity ny amin'ny fampianarana ny boky ny Apokalipsy mbola eo amin'ny fiangonana Smirna ihany ny lesontsika ary raha sitrapon'Andriamanitra dia mba tapitra amin'io tsika amin'ny tian'ity miaraka amin'ny fifandrefina zany ny amin'ny fiangonana faharoa. Dia inona moa ny tombo-kase mifanandrefy amin'izy io zany fa le tombo-kase mikasika le soavaly mena zany. Dia le tombo-kase faharoa. Ka alohan'ny anarantsika an'izay sy amaranantsika le Smirna zany dia hiaraka hivavaka tsika ireny. Hiaraka hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra iray io. Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Miantso ny anaranao zay ray amin'ity maraina ity. Eteza ray nivavaka nenao ny an-danitra. Aoka Tompo Andriamanitra ny hosotry ny fanainao masina ane no hirotsaka aminay tsiraray avy. Ka izy no ampianatra anay ny fahamarinanao. Dia sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, amantaranay ny sitraponao. Misaotra ny amin'ny tantaranao sy ny vimbinanao anay tamin'ny andro lasa iny. Misaotra ny amin'ny fahasalamana izay omenao anay tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny tombonandro mahavelona. Misaotra ny amin'ny anina sahaza. Misaotra Tompo ny amin'ny arovanao anay tamin'ny loza sy tamin'ny ratsy rehetra. Ary ny amin'ny hoavy dia fisoranainao sahady izay rehetra mbola ho ataonao aminay. Eny Andriamanitra io na dia eo izany efa izany rehetra izany. Dia mbola petraka eo am-pelantananao ihany koa ny fahasalamanay. Ny hanina hoaninay, ny asa mandrarahanay. Eo indreo mbola tsy manana asa ihany koa mitady asa sahirana. Eo ny manala fanadinana sy ny zavatra maro samihafa izay mahakasika ny fiainanay dia eo am-pelantananao no metrahanay izany rehetra izany. Ninona Jesosy adi-tsainay, ninona hita mavesatra hoentinay. Dia eo am-pelantananao no metrahanay izany fa raha ianao Kristy no mitondra izany dia ho maivana izahay. Ity ary Tompo Jesosy io manantona ny seza fiandriananao izahay. Raisy Jesosy io ny entanay rehetra na inona na inona. Fa raha ianao Kristy no mitondra izany dia ho maivana izahay. Ary ninona fahotanay, ninona tsy fahamendrenay dia hifonany aminao Andriamanitra ka dia mamindrafo aminay, mamelà ny elokairenao. Eny na tamin'ny fiteninay, na fisainanay, na fitondrantenanay. Izay tsy araka ny sitraponao dia hifonany aminao izany ka angatana famindram-po sy famelan-keloka. Mangataka aminao izay Jesosy io ka nelerahanao. Hanadio sy hanasanay ka hanafaka ny amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Diovy amin'ny rahanao izay Jesosy ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay Kristy ho afa-keloka. Ary io ihany koa Jesosy io, misy olona izay ampahorin'ny devoly ny tokantrano. Izay tsy mahatsangana eny ambony fandriana. Ao ny sasany izay aseny mamafa tokotany na mamafa trano. Misy olona izay mankahala mandefa an'izany ody ratsy izany. Ao ny marary kibo mafy, misy fivitosana anaty kibo any. Ao ny lasa mivoaka rora be iny amin'ny vavany, hitsehan'ny devoly sy ny zavatra maro samihafa. Ka mivavaka izay Tompo ho an'ireo olona izay hitoeran'ny devoly Satana, hampijalian'ny devoly. Manondro ny olona io izay misy devoly Satana amin'izao fotoana izao. Dia fanondro ny Kristy no anondroko an'izany olona izany. Ka ninona asan'ny devoly izay miasa amin'ny olona io izay tondrona amin'ity fanondro ity. Dia le vonona noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofona ny Kristy. Alefa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra ho an'ny olona izay hipetrahan'ny devoly, izay nanaovan'ny olona asa ratsy rehetra amin'ny ody ratsy rehetra. Ka ny olona izay tratran'ny aretina na tratran'ny fampijaliana ataon'ny devoly, na any amin'ny kibo io, na any amin'ny tratra io, na any amin'ny loha io, dia olona hitoeran'ny devoly io dia tondroko amin'ny fanondron'i Jesosy Kristy. Fa hoy ny teninao Tompo manambara manao hoe raha ny ratsa tanan'Andriamanitra no andravanao ny asan'ny devoly dia ho rava ny asan'ny devoly. Ka hoka Jesosy io le fanondronao mihitsy no anondro ny olona izay misy devoly io. Ary hoy ianao miteny manambara Tompo manao hoe izao ny famantarana anaraka izay mino. Ametra tanana amin'ny marary ianareo dia hositrana ny marary. Androaka fanahy ratsy ianareo dia hivoaka ny fanahy ratsy.
amin'izao ora fotoana izao dia mandidy ianao izay misy fanahy ratsy amin'izao fotoana izao io. Mandidy ny fanahy ratsy amin'ny olona izay tondroana amin'izao fotoana izao io, na any amin'ny kibo io, na any amin'ny maso io, na any amin'ny loha, na any amin'ny vatana rehetra any io, izay fanahy ratsy miafinafina ny anatin'ny olona io, dia ilay voniny izany no ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Izay fanahy rehetra ny anatin'ny olona io ka mampijaly ny olona io, izay asa maizina rehetra mampijaly ny olona io ny amin'ny vatany rehetra any, dia ilay voniny izany no ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Alefa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra. Rafy Satana ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy, tsy manak'ery, tsy manam-pahefana amin'ny olona izay misy fanahy ratsy io. Levony Satana sy ny asany rehetra. Ary inona ody ratsy ihany koa miafina any amin'ny tolohanam-baravarana any amin'ny varavarana any, na any amin'ny rindrina any, any ambadika ny lalorana simao any sy ny rehetrarehetra, na any tokotany any. Inona asany devoly miasa amin'ny tokantrano io sy miasa amin'ny tokotany io, na any amin'ny fidirana ny varavarakely na ny varavarambe. Izay ody ratsy rehetra milevona any anatin'io trano io, na any amin'ny varavarana na ny varavarakely, na eo tokotany eo fidirana izany, dia ilay vonina noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Alefa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra. Tsy manak'ery, tsy manam-pahefana amin'ny tokantrano intsony, izay masana io tokantrano intsony, ny asan'ny devoly sy ny asan'ny Satana rehetra. Fa levona ny ody ratsy rehetra amin'ny tokantrano io, na any amin'ny varavarakely na any amin'ny varavarambe, na any tokotany, na any amin'ny rindrina any, na any amin'ny levona any amin'ny ambanin'io saolina io izany, dia levona ny asan'ny Satana rehetra. Alefa ny afo mandevina Satana sy ny asany rehetra. Rafy Satana ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy, tsy manak'ery, tsy manam-pahefana intsony. Dia rainy ianao Andriamanitra ray io, ankalazaina ny anaranao mena voninahitra ny ianao. Halleluia, halleluia. Meteza Andriamanitra ray fa ny mivavaka ny ianao any an-danitra any. Ka aoka Kristy no ny amin'ny rano sy ny amin'ny fofinainao, dia fa levona ilay Satana sy ny asany rehetra. Dia raina ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo hatramin'izao mandrakizay. Ankehitriny ray dia hianatra sy handinika ny teninao izay. Meteza ray io ampianatra nay ny teninao any ianao, amin'ny alalan'ny fanainao masina fa voninahitra indray izay mpanomponao. Halleluia. Amen. Dia izay indray izany mikasika ny mivavaka iny izay nataontsika iny. Ilaina koa ilay mivavaka ohatran'izay satria nahoana misy antsika marary ity tokantrano ity, misy toeran'ny devoly. Dia ilaina koa maniry ny vavaka no mahiry indrindra. Mino fa tompo hitondra fanasitranana, tompo hitondra fanafahana ho antsika izay ampahoriana io fanahy ratsy. Fa misy ngy olona dia tsy mahita toro mihitsy amin'ny alina ampahoriana devoly io. Misy ny sasany izany moa dia maheno fofona ratsy amin'ny alina iny, matory dia misy fofona ratsy na fofona manitra be mandalo any trano any. Asan'ny devoly daholo izany. Na misy ataontsika olona efatra izy eo trano dia ny anankiray ihany no maheno an'izay. Tsy normalina izay. Misy olona manisy izany izay. Misy olona manao akasiparana izany izay. Misy olona koa mandefa varatra izany izy daholo izany. Misy olona mpanao an'izany nge malala tsara an'izany zavatra izany zao miresaka an'izany eto. Ao no ny alalana an'izany ko rehefa misy ny olona be dia be ny tratran'ny ampahorian'ny devoly io dia izany zavatra izany no resiny no fantatro ao satria mandroaka ilay devoly ianao. Misy olona mandefa varatra, misy olona marary kibo, misy fivitosana, misy olona didiny impiry izany fa tsy mety sitrana ilay olona nefa rehefa izany hoe rehefa sokafana izany no mikibona hoe tsisy ninona. Nefa rehefa jerena amin'ny échographie dia toa misy zavatra mivoto. Rehefa ivavahanao ilay izy dia afaka ilay zavatra mivoto, tsy salama tsara ilay olona izany. Fa izay ilay izy, ny devoly dia misy io, herin'ilay ratsy dia misy io, tsy kely lalana izy. Ary dia mampahoro mihitsy izy. Zavatra voasoratra anatin'ny boky ny Apokalipsy ihany koa izany, ary izay ny anarantsika n'ity boky ity satria nampahafantarana antsika ilay izy mba hialantsika amin'ny zavatra ataony ilay ratsy. Ka miverina isika amin'ilay fampianarana amin'izay ary tointsika amin'ilay fampianarana inona moa lesitsika farany dia niresakantsika izany mikasika ilay hoe fampahoriana afoloana. Ilay fampahoriana afoloana izay niresantsika teto dia ilay hoe
fampijaliana ny kristianina nandritra ny olo-taona zany hoe le afoloana zany efa nataontsika le kajy le hoe fanisana ara-paminaniana de hoe ray andro arabaky teny mame herintaona ara-paminaniana ka le 10 andro zany de zao hoe 10 taona ngarangidona zany izy io fampijaliana ny kristianina tamin'izany fotoana zany. Marina fa tsy tamin'izay fotoana zay ihany nisy ny fampahoriana fa efa nisy foana tany aloha fa tamin'io période io zany ny tena mafy indrindra ny fanenjena ny kristianina zay didina voakan'ny empereur Dioclétien tamin'ny taona 303 zany na 300 le didy zany hoe potehina daholo ny fiangonana kristianina, dorana daholo na potehina ny manuscrit zany ny baiboly tamin'izany fotoana zany satria mbola rouleau zany no nanoratana ny tenin'Andriamanitra zany. Ny jiosy moa mbola manana ny rouleau io zany any amin'ny synagogany zany fa reny rouleau reny nanoratana ny tenin'Andriamanitra zany hoe taratasy ahorongorona moa atao rouleau zany le izy de nidorana daholo reny ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra ny kristianina nampijaliana, nogadraina, natao esclavy, nitsarana ny zanany sy ny ray aman-dreniny, ao ny vonoana nanaovana fianarana mitifitra zanatsipika natao cible zany, ao ny dorana velona zay natao jiro fanilo sy ny karazany zany. Betsaka zany fampahoriana kristianina le ao ny natao vonoana tany amin'ny sehitry ny filalaovana zany eny amin'ny théâtre reny zany amin'ny arène zany vonoana reny gladiateur reny de mijaly ny kristianina nanomboka tamin'ny 300 tena mafy be fanenjena io de niafara zany izy io tamin'ny 313 zany hoe efa maty zany Dioclétien tamin'ny fotoana io tamin'ny namaranana le izy fa efa le empereur Constantin reny no nandimby anazy de io no nampitsahatra zany ilay famonoana ny kristianina ka rehefa nampitsahatra an'io izy de ino ny zavatra antrano nanaiky ny fivavahana kristianina zany izy de rehefa naiky ny fivavahana kristianina izy de zavatra nataony de zao hoe afaka manangana ny trano fiangonana amin'izay ndray ny kristianina afaka mivavaka manana liberté totale izy tsy ho enjehina tsony izy zay zany ny zavatra nisy lamina indray zany ny kristianina nandritran'izay nanomboka tamin'izay vanim-potoana zay zany de 10 taona ngarangidina zany ifanenjena io ka inona zay moa zany mikasika an'ile fanenjena ny fiangonana iny ka namarantsika azy de teo amin'le Apocalypse toko 2 ny andininy faraky amby folo azafady. Apocalypse toko 2 andininy faraky amby folo. Apocalypse toko 2 andininy faraky amby folo de zao ny vaky ny teny manao hoe izay manatsofina aoka izy hiaino izay lazain'ny fanahy ny fiangonana izay maharesy dia tsy hosombain'ny fahafatesana faharoa. De moa le zavatra andresantsika hoe ity boky ny Apocalypse ity na ny afatra ho an'ny fiangonana de natao aniza izy ity. Izy ity tsy hoe natao an'ny fiangonana Smirna ihany fa araka ny resantsika de zao hoe zay ny maha-fiangonana fito azy. Ny fiangonana fito, ny isa fito ny anarantsika de hoe isa amin'ny fahafenoana. Zany hoe ny resahana eto zany de église universelle ny resahana eto, église maneran-tany no resahana eto. Ka amin'ny maha-église maneran-tany azay indrindra de zao hoe tsy ho an'ny église tamin'izay fotoana zay ihany fa ho an'ny église koa amintsika miaina amin'izao vanim-potoana zao. Satria nahoana le teny manao hoe eo amin'le toko voalohany andininy faraky amby vakitsika verenitsika vakina le toko voalohany de ny andininy fasivy amby folo de ahoana izy amin'ny andininy fasivy amby folo manao hoe koa sorato izay zavatra efa hitanao na izay zavatra ankehitriny na izay zavatra mbola ho avy raha tsy zay. Koa soraty izay zavatra efa hitanao na izay zavatra ankehitriny na izay zavatra mbola ho avy raha tsy zay. Zavatra miresaka ny zavatra lasa izy, miresaka zavatra nisy tamin'ny andron'ny Jona izy, miresaka ny zavatra ho avy izy. De zay mahatonga ilay izy hoe ty afatra ho an'ny fiangonana bokin'ny Apocalypse ity de zao natao ho an'ny fiangonana rehetra zany ity rehefa atsoina hoe kristianina izy de natao azy zay zavatra zay. Ary eto ihany koa zany zao de zao hoe taratry ny fiangonana kristianina ihany koa ity. Eo zany zavatra dinin'ny fiangonana zany indrindrandrindra de zao hoe itsika kristianina nge zao ny antena hoe atsoina kristianina de zao miaina ao anatin'izany fahoriana zany sy fanenjehina izany ary Jesosy Kristy mihitsy de miteny manambara manao hoe sambatra nareo raha enjehinao izy sy aratsiana noho ny anarako. Fa tahaka izany ihany koa izy no nanenjehana an'iny ireo mpaminany tany alohanareo rehetra tany
De hoy izy koa Jesosy mbola nitenina anao hoe raha za tompo arany enjehinao izy. De ahoana koa zany mikasika anareo zany. Zany hoe raha Kristy ny enjehina de tsy koa zany enjehina. De hoy izy Kristy izy no mitondra ny azy fijaliako. Teny koa Jesosy izy amintsika no mitondra ny azy fijaliana Jesosy Kristy zany. Ka raha Kristy mitondra ny azy fijaliana tsy koa zany mitondra iny azy fijaliana. Ka io zany par d'héritage na hoe ataontsika hoe lova ihany koa zay raisitsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa adin'ny kristianina izy io hoe ny kristianina dia zao hoe tsy maintsy enjehina ny kristianina noho ny fahamarinana. Enjehina noho ny fahamarinana. Amin'izao fotoana izao dia zao matahotra ny kristianina ho enjehina amin'ny fahamarinana. Ka ny akabeazany, ary izay tsy azakan'ny olona koa rehefa mihaino ity fampianarana apokalipsy ity satria zao manambara ilay zavatra tsy mety ataon'ny fiangonana. Fa be dia be nge ny fiangonany. Matao hoe raisiko fotsiny ohatra ho zany. Ohatra fotsiny. Za malala fiangonana anankiray zao tao anatin'izay fiangonana zay aho. Dia fiangonana io aty andafy ny resahako tsy miresaka any amin'ny Madagasikara zany. Io fiangonana io dia zao hoe nanana fiangonana mivavaka teneniko fotsiny ilay izy fiangonana mivavaka sabotsy izy io zany. Dia ny zavatra nisy dia zao mba tsy hatsonana azy hoe secte. Dia inona ny zavatra nisy? Dia nisy didy mivoaka avy any amin'ny eglizy izy io. Avy any amin'ny eglizy nivoahan'ilay didy. Dia rehefa nivoaka ilay didy, fantatsika hoe iza izay eglizy izay eglizy matanjaka indrindra tsy teny koa izy io eglizy io fantatsika izay. Eglizy matanjaka indrindra maneran-tany izy io nivoaka ilay didy. Dia zao ny didy nivoaka manao hoe tsy maintsy mitsofoka amin'ny fédération protestante ianareo izy. Fa rehefa tsy mitsofoka ianareo dia lasa iny antsoina hoe secte. Dia iny dia nangovotra tena tahotra. Dia nitsofoka tamin'ny fédération protestante. Fa tena moa nesorin'ny tompo tamin'izany fiangonana izany ihany koa satria zao mazava anke ilay tenin'ny tompo. Tsy aroroparatsianao izy. Inona nikambananao? Fa irenantsika vakina kely angela aty amin'ny Korinthiana faharotoko fahenina. Inona ny tenenina ato amin'ny Korinthiana faharotoko fahenina? Dia zao ny zavatra teneniny ato. Dia vakintsika ny 14. Vakintsika ny 14 ka hatramin'ny 19. Korinthiana faharotoko fahenina ny 14 ka hatramin'ny 19. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mety asiana zioga tsy hatonina anareo hikambanana amin'ny tsy mino. Fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona no iombonan'ny mazava sy ny maizina? Ary inona no ifanarahan'i Kristy sy Beliala? Ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino? Ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Fa isika ny tempolin'Andriamanitra velona, araka ny ataon'Andriamanitra hoe onona ho aminy aho sy andeha ho aminy, ary ho andriamaniny aho ary izy oloko. Koa mivoay eo aminy ianareo ka misaraha aminy Jehova, aza maneny izay zavatra tsy madio ary izao dia handray ianareo ary horainareo aho ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy ho Jehova tompo. Io le fahatahorana io zany. Enjehina ianao noho ny fahamarinana. Dia matahotra. Dia le mpino ange ao anatiny eo, betsaka ange ny mpino tsy manaiky an'izay zavatra izay, fa le mpitondra maninona? Le mpitondra zao efa lasa corrompu daholo dans l'entendement ny fitenenana. Amin'ny fieritreretanao zany izy efa simba daholo amin'ny fisainana, mijery ny intérêt-ny tsirairay avy daholo. Inona ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao? Dia ny mpitory avy any amin'ireny fiangonana be dia mitory ao amin'ny fiangonana io izy amin'izao fotoana zao. Dia ny mpitory avy ao aminy koa mandeha mitory makany. Zany hoe io fiangonana io zany manana ny fahamarinana fototra izy izay ny iainany. Dia ny zavatra misy anefa dia zao lasa aroroparatsiana ny zavatra misy ao amin'ny fiangonana io. Aroroparatsiana. Raisiko zany le ohatra misy. Ohatra misy fotsiny raisina hoe ianao ohatra n'izany tsy mihinana, ohatra hoa zany tsy mihinana kisoa ianao zany ohatra ny fiangonana io. Dia tonga avy any le olona avy ary amin'ny fiangonana anankiray mihinana kisoa izy.
dia tonga aminao izy dia izany ny fampianarana hoentiny eo aminao. Madio avokoa ny zavatra rehetra. Ino ny zavatra amin'izany? Arorom-paratsiana inge izany. Dia tonga dia hovay mihitsy ilay anarana fa aza mitondra ilay anarana intsony hoe zay ilay fiangonana farany. Zay mantsy ny filazan'ny fiangonana, zay fiangonana farany zay. Io koa fiangonana io koa dia miteny manao hoe zay miala atao aminay dia very, zay miala atao aminay ihany koa. Fa ty fiangonana ity manana ny fanahany faminaniana ty fiangonana ity. Fa izany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Tenin'Andriamanitra milaza manao ho mivoay eo aminy ianareo ka nisy rano Jehova fa aza manendry izay zavatra tsy madio ary izao dia handray ianareo. Aza manendry izay zavatra tsy madio fa izao handray ianareo. Ora olona. Nefa io fiangonana io dia manino? Midénoncer amin'ny fampianarana izao ngeny tsy mety, misy zavatra tsy mety atao amin'ny fiangonana lehibe. Ohatra ny zavatra tenenin'ity apokalipsy ity. Misy zavatra tsy mety ato, izao ny tsy mety. Fa inona zavatra nataony? Lasa izy niaraka tamin'ireo. Dia ahoana izany? Miteny eto miteny manao ko mivoay eo aminy ianareo misy raha aminy ho Jehova. Ny azy indray nataony vao maika izy nitsofoka. Lao hitsofoka fa sao dia very eo sao dia lazaina foy sekte dia nitsofoka izy. Nefa ilay teny manao mivoay eo aminy ianareo mba tsy himbona anareo ho taminy izy. Aza manendry zavatra tsy madio. Raha manao an'izay ianao dia ahoana izy? Ary horainao ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy ho Jehova Tompo. Rehefa tsy manao an'izay zany ianao dia inona? Tsy zanaky ny rainareo ianareo izany izay. Dia efa arorom-paratsiana izay. Dia mahazo toa ao dia ao daholo dia mahoana kosa ny vorona dia toy izao. Fa fampianarana ity fampianarana ity nge nivoaka avao nge ty fampianarana hoentiko ity fa tsy hoe voaka avay izy aty. Dia izay ilay izy, tsy zakan'ny olona ilay izy. Dia nga vitan'izay ihany fa tsy izay ihany koa. Misy fiangonana anankiray koa ny Madagasikara any, nivoaka avy tamin'ny fiangonana izay niteneniko teo io. Dia io fiangonana ny Madagasikara io dia izao nitory an'ity fampianarana ity izy, ity bokin'ny apokalipsy ity nampianarana nanerana ny Madagasikara. Niteny ny zavatra tsy nisy, tsy nety nataon'ny fiangonana rehetra izay nisy. Izy tsy hoe nidénoncer hoe nanaratsy efa niteny ny fahamarinana izy. Hoe izao nge ny zavatra tsy mety araka ny soratra masina. Tena nanao an'izany ary tena navita. Tena nankalazan'Andriamanitra izany fiangonana izany. Satria naneho ny voninahiny. Ka rehefa manao ny tsara ianao dia ino? Deraina ange ianao. Rehefa misy zavatra marina ange dia deraina foana ianao. Fa rehefa misy zavatra tsy mety dia inona atao? Dia manao reproche Jesosy. Inona ny zavatra tsy mety? Inona nefa ny zavatra nataon'ity fiangonana ihany koa izay mitondra ty fanambarana ity tany Madagasikara tany. Amin'izao fotoana izao ihany koa izy raha taloha izy mitondra anarana hoe sekta. Dia amin'izao ny anarana itsoina azy efa fiangonana zandry ny itsoina azy. Satria lasa zandry ny lezoky izy. Ary rehefa tonga tany Madagasikara lezoky nanao fivorian-dehibe teny Akalamanjana ny antsony rehetra. Izy koa teo dia rehefa niditra zoky dia mba nitehaka koa izy. Indray ny zoky. Dia zoky mipetraka tery amin'ny estrady tery ambony tery dia izy tetỳ ambany dia mipetraka izy dia neno ny zoky. Izany ny zavatra misy izany. Mivoa eo aminy ianareo ry oloko mba tsy himbona anareo ho taminy nefa ilay zandry mbola miaraka indray. Satria ino? Matahotra ny anjena noho ny fahamarinana. Sambatra ianareo izy raha anjena noho ny fahamarinana. Matio toko 5 verenantsika kely. Matio toko 5. Ny zavatra resahana. Matio toko 5 andininy 1:12 vakitsika kely. Ny zavatra resahana. Matio toko 5 andininy 1:12 ka sy ny 12. Ny anaran'i Jesosy. Sambatra ianareo raha aratsy ny olona sy ny enjeny ary asian'izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko. Mifalia sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-potianareo any an-danitra. Fa toy izany ihany nanenjehan'ny mpaminany izay tany alohanareo. Sambatra ianareo raha tsy ny olona sy enjeny sy asian'izay teny ratsy hitenenany lainga anareo noho ny amiko. Mifalia sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-potianareo any an-danitra. Fa toy izany ihany no nanenjena ny mpaminany izay tany alohanareo. Sambatra ianareo. Amin'izao fotoana izao matahotra daholo.
satria nahoana matahotra novery kapoaka daholo ny kabeazany dia lasa manamarina tena fotsiny sisa ity fiangonana ity natsangan'i Jesosy Kristy dia izay foana ny heveriko an'ireo izay miteny. Ao ilay anankiray ilay taty an-dafy niditra tamin'ny fédération protestante io miteny hoe izay ny fiangonana farany izay mivoaka amin'ity dia mivoaka amin'ny samby fiara. Satria eo anatin'ny samby fiara misy famonjena zany, io mikasika loatra ny hoe tamin'ny andron'ny Noé zany dia hoe raha ao anatin'ny samby fiara io dia voavony satria tonga ny rano zany andevona amin'izao tontolo izao. Dia ilay fiangonana anankiray indray ilay any Madagasikara indray izay nampianatra n'ity fampianarana ity ihany koa. Dia izay miteny izy, izay mivoaka ato koa dia very. Izay tsy manao an'ity akanjo ity koa dia very. Satria manana akanjo koa io fiangonana io zany. Nefa izy nampianatra mihitsy hoe Kristy nge manana akanjo, inona ny akanjon'i Kristy ato? Hoe rehefa ho avy Kristy eny amin'irao ny lanitra dia inona ny akanjo tokony anaovanao zany? Raha tsy manao an'io akanjon'i Kristy ianao dia very. Nefa ilay akanjo anaovan'ilay fiangonana amin'izao fotoana izao tsy mitovy amin'io akanjo. Fa nesorina mihitsy ilay akanjon'i Kristy, nanao akanjo hafa izy. Loza ange zany raha olona. Loza zany. Akanjo hafa. Hoe mahavonjy anao zany. Ny soloanao ny tomponao. Izay izy miezaka zany ilay olona manamarina manao hoe raha miala ataonao dia very ianao. Fa tsy izany ny fahaverezana. Ny fahaverezana dia miala amin'ny Kristy ny mahavery. Inona ny voasoratra? Rehefa mitoetra amin'ny fahamarinana ianao dia tsy very ianao. Rehefa miala amin'ny fahamarinana ianao dia very ianao. Misy norma napetraky ny tenin'Andriamanitra. Inona ny norma napetraky ny tenin'Andriamanitra? Fialana amin'izay no mahavery ianao. Sambatra nareo raha enjehina noho ny fahamarinana. Aiza ny toerana misy ny kristianina rehetra amin'izao fotoana izao? Raha mijery an'izao tontolo izao tsisy mahasamihafa firy, na ny fomba fitafy na ny fomba fiaina mitovy daholo. Tsy fantatrao intsony hoe iza ny kristianina. Tsy fantatrao. Tsy iza ny kristianina, indrindra aty amin'ny tany mandroso aty moa zany. Ny andro zao henonao hoe tena kristianina misy fanenjena. Dia ohatrany hoe ny any Iraka reny tonga le zareo État islamika reny zany tonga tany. Le manao le islam mahery fihetsika zany. Dia reny no namono ny kristianina tany amin'ny faritany Iraka iny zany. Zany zao misy fanenjena zany. Sy any amin'ireny pays dia ohatrany hoe any Chine reny zao tsy tia kristianina reny. Fa amin'ny pays mandroso izay ny kristianina manana fahalalahana. Inona ny maha kristianina ny kristianina? Inona ny mahasamihafa azy? Tsisy. Fa izay nge teneniko hoe betsaka ny tesitra tsy mahazaka ny ty. Sao dia lazainareo manentika sy manaratsy fa izay ilay zavatra misy. Izay ilay zavatra misy. Inona moa ny azo ambaro fa izay ilay izy fa irositsika ny amin'ny lesona riverentsika ilay Apokalipsy toko faharoa teo. Apokalipsy toko faharoa dia ilay andininy faraika ambin'ny folo. Dia hoy izy teo, verenantsika ilay teny teo manao hoe izay manatsofinao ankizy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia tsy ho simbainy fahafatesana faharoa. Izay manatsofinao izy ankizy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Raha manatsofina zany ianao dia mihaino an'izay zavatra lazaina izay ianao. Inona ny fampianarana intsika teto izay mikasika izay fanenjena izay. Na ninona moa ireo olona ireo no maty noho ny fijoroanan'ny fahamarinana, noho ny tsy fahazakana ireo izay milaza ny tena no jiosy kanto sy izy, ireo izay milaza ny tena no kristianina. Izay ny te kristianina. Dia eo ihany koa ny hitantsika tao anatin'izay ireo le milaza ny tena no jiosy dia inona nefa ny holazain'i Jesosy mikasika an'izy ireo dia hoe sinagogan'ny Satana ireo. Dia raha amin'izao fotoana izao zany nolaisana dia izy Église de Satan ireo. Betsaka nge mitezitra tsy mahazaka an'izany. Zany ny afatra nomena ny Smirna nomena antsika amin'izao vanim-potoana izao zany. Raha sinagogan'ny Satana ny lazana azy tamin'izany amin'izao fotoana izao zany misy zany io Église de Satan io misy io. Misy io Église de Satan. Izay manatsofinao ankizy iaino izy. Izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Dia izay manohatra an'izay, manohatra an'ireo milaza ny tena no jiosy fa sinagogan'ny Satana, fahoriana ny miantra anazy, fanenjena ny miantra anazy. Tsy zakazakaina io.
tsy zaka regny tena hoe tsy zaka ny satana angetio ahy, romotra izy, tena romotra izy, maheno andreo izy tena romotra izy, romotra izy. De toy izany ihany le izy teo am'le vakitsika le teo am'le 1:20 teo izay manatsofina izy ian'izay lazaina fanahy fiangonana, izay maharesy de tsy hosombain'ny fahafatesana faharoa izy. Izay maharesy de tsy hosombain'ny fahafatesana faharoa. Ka eto ny resantsika hoe inona moa ary ty fahafatesana faharoa ty? Hoe izay maharesy de tsy hosombain'ny fahafatesana faharoa. Maninona miresaka fahafatesana? Maninona no miresaka fahafatesana faharoa tsika zany? Ny fahafatesana faharoa zany de zao. Ny fahafatesana faharoa de zao hoe la mort définitive des méchants. Na hoe ny fanafongorana tanteraka zany, ny ratsy fanahy zany ho maty tanteraka izy zany, vita tanteraka ny aminy. Efa vita zany ny fitsarana ny amin'ny ratsy fanahy zany amin'io fotoana io zany. Zany hoe tsy velona intsony ny ratsy fanahy zany amin'io fotoana io, ny fanafongorana tanteraka ny ratsy fanahy, la mort définitive des méchants. Ny fahafatesan'ireo ratsy fanahy tanteraka hozy izy zany, maty tanteraka izy io. Ka aiza no milaza ny resaka hoe fahafatesana faharoa? Any amin'ny apokalipsy no miresaka anazy io ihany koa zany. Ary raha atao amin'ny baiboly zany de zao tsisy miresaka ny fahafatesana faharoa mihitsy atao amin'ny baiboly afa-tsy ny boky ny apokalipsy no miresaka an'izy io. Apokalipsy 20:1. Apokalipsy 20:1 de ny 1:1. De zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, inona ny zavatra resahany eto? De zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy 1:1. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa, fahefana, fampisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo-taona. Averiko tsara le vaky teny. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa, fahefana, fampisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo-taona. Eto zany de miresaka izy hoe sambatra ny olona izay mahazo an'izany fitsanganana voalohany zany. Fa izay tratra ny fitsanganana voalohany izy de tsy hanana ny fahafatesana faharoa, fahefana. Raha vao miresaka zany ianao fitsanganana voalohany, de miresaka ihany koa zany ianao fitsanganana faharoa. Raha vao miresaka zany ianao fahafatesana faharoa, de misy zany fahafatesana voalohany ihany koa zany. Misy fahafatesana voalohany. Ka iza ary no manana ny fitsanganana voalohany io? Ny manana ny fitsanganana voalohany zany de zao hoe ny olon'Andriamanitra no manana ny fitsanganana voalohany io. Amin'ny fotoana oviana no azon'ny vahoaka an'Andriamanitra an'io fitsanganana voalohany de amin'ny fiavian'i Kristy eny amin'ny raon'ny lanitra. Rehefa tonga eny amin'ny raon'ny lanitra zany Jesosy de zao zay ao amin'ny tompo araka le tenin'Andriamanitra, zay ao amin'ny tompo no hitsangana aloha izy. Zay ao amin'ny tompo no hitsangana aloha, zany hoe reo zay tsy ao amin'ny tompo zany de tsy mitsangana amin'izay fotoana zay. Fa leo amin'ny tompo zany no mitsangana amin'ny fotoana io, zay le hoe fitsanganana voalohany. De akarina any amin'ny tompo izy ireo araka le niteneniny teo hoe sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba hanana fahafatesana faharoa, fampisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ary hiara-manjaka amin'ny arivo-taona. De rehefa tonga zany Kristy maka an'ireo olom-boafidy ireo miaraka aminy, ka hiaraka manjaka aminy izy arivo-taona. Mbola resaka lavitra mikasika, mbola resaka betsika mikasika an'izay zany, fa zay zany le hoe fitsanganana voalohany. De hozy izy ireo izy tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa, fahefana. Inona indray ary zany le fitsanganana faharoa zany? Le fitsanganana faharoa zany de zao hoe natao ho an'ny ratsy fanahy indray zany io fitsanganana faharoa. Ireo izay tsy nandray an'i Jesosy zany no tompo sy mpamonjy ny fiainany no ho tratran'io fitsanganana faharoa. Amin'ny fotoana oviana zany izy io no mitranga io fitsanganana faharoa, de io le zavatra nitenenina teo, eo amin'le 1:5 teo ihany izy no mitenena izy hoe sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa, fahefana, fampisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiaraka manjaka aminy arivo-taona. Rehefa tonga Kristy amin'ny fiavian'ny fandroany aka ny olom-boafidy, eo zany le fitsanganana voalohany no mitranga. De ireo izay ao amin'ny tompo no mitsangana aloha de miaraka manjaka amin'ny Kristy arivo-taona ireo. Mandritra izay arivo-taona izay nefany mbola tsy mitsangana ny ratsy fanahy. Zany hoe zay tsy maty tao amin'ny tompo zany de zao tsy mitsangana izy amin'izay fotoana zao. Rehefa tapitra io arivo-taona io de zao mitsangana ireo ratsy fanahy ireo.
mitsangana zany reo ratsy fanareo dia io le antsoina hoe fitsanganana faharoa zany. Ao aorianan'le rivotaona zany misy an'le fitsanganana faharoa. Dia amin'izay fitsanganana faharoa zay nefa dia zao, inona ny zavatra mitranga amin'ny fitsanganana faharoa? Ny zavatra mitranga amin'ny fitsanganana faharoa dia zao hoe ho tsarain'Andriamanitra izy ireo. Ho tsarain'Andriamanitra izy ireo. Dia zao le zavatra misy Apokalipsy 20 jerentsika zany. Apokalipsy 20 dia ny 17 no vakintsika. 17 no vakintsika. Vakintsika mihitsy ny 120 tsy maninona. Vakintsika ny 120 ka hatramin'ny 15 dia zao no vaky ny teny. Eto zany le fitsanganana le zavatra mitranga amin'le fitsanganana faharoa dia inona zavatra mitranga? 120. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandorosany tavany ka tsy nisy nitoerany intsony. Ary nahita ny maty aho. Nahita ny maty aho izy. Na ny lehibe na ny kely nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana. Ary nahita ny maty aho izy na ny lehibe na ny kely. Zany hoe fa maty zany le olona reo dia nanino nitsangana indray zany le olona reo. Iza reo olona reo nefany dia verenantsika izy. Ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky. Inona zany io? Fitsaran'Andriamanitra zany io. Novelarina ny boky, didim-pitsarana zany navoaka teto. Novelarina ny boky izy izy. Ary novelarina ny boky. Ary nisy boky iray koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra teo amin'ny boky araka ny asany. Notsaraina izy ireo araka ny asany. Dia toy izany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy. Dia samy notsaraina araka ny asany izy. Zany hoe raha nisy maty tany an-dranomasina, na misy maty tany an'ala, na nisy maty taizany nisy nahafatesanao zany dia zao avoaka tany ianao tsaraina mitsangana eo alohan'ny seza fiandrianana zany ianao amin'ny vanim-potoana io zany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy. Ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy. Dia samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia natsipo tany amin'ny fariafo, izany ny fahafatesana faharoa dia ny fariafo. Reo zany izay navoaka tany amin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita tany sy ny avy any amin'ny ranomasina tany no tsaraina teo amin'ny seza fiandrianana dia zao. Rehefa vita ny fitsarana an'izy ireo dia natao izy natsipy any amin'ny fariafo sy solofara. Dia io fariafo sy solofara io zany ny antsoina hoe inona? Io zany ny antsoina hoe fahafatesana faharoa. Eo zany ny tonga le fahafatesana faharoa. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia natsipy tany amin'ny fariafo, izany no fahafatesana faharoa dia ny fariafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao amin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Zany io nisy boky ny velarina zany teo. Nisy boky zany izay boky ny fitsarana dia nisy boky ny fiainana. Izay hita ao anatin'ny boky ny fiainana dia ny voavonjy ny hita ao. Fa izay tsy hita ao anatin'io zany dia zao tratran'ilay fitsarana zany araka ny asany. Dia izy natsipy tany amin'ny fariafo solofara dia ny fariafo solofara ny atao iny. Ny fariafo solofara ny antsoina hoe fahafatesana faharoa zany. Io zany le fahafatesana faharoa zany io. Dia izay moa zany raha mamitana le zavatra andresantsika teo zany tsika dia zao hoe ny fitsanganana voalohany zany natokana ho an'ny olona izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana. Reo zany le nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Reo le maty noho ny tenin'Andriamanitra. Reo le niantra ny fahoriana, niantra ny fanenjehana. Reo le nivonoana afoloana reo, ny dorana velona sy ny enjehana noho ny fahamarinana. Reo le tsy nazaka ny apôstôly sandoka reo. Reo le tsy nazaka an'le milaza azy ny tenany jiosy ka ny sinagogan'ny Satana ireo. Reo le nankahala ny fampianaran'ny Nikolaita ireo. Reo zany reo dia nenjehana reo. Dia tonga Jesosy amin'ny fiaviany fandroany nakariny izy ireo ny milao ny lanitra miaraka amin'ny Kristy. Miara-manjaka aminy arivo-taona. Dia tsy hananan'izy satria izy efa nitsangana amin'ny fitsanganana voalohany dia tsy hananan'ilay fahafatesana faharoa fahefana. Tsy hananany fahefana. Fa zao kosany ho an'ireo izay namono ny kristianina, nanenjika ny kristianina, nanimbazimbany fahamarinana
nandoto ny tempoly, ireo zay manao compromis ny amin'ny faharatsiana hoe mivoao aminy ianareo loloko mba tsy ambonareo taminy, de izy indray ny voamaika mitsofoka zany, lasa izy mitsofoka any. Fa tsy isika ambanany ny fahamarinana ozy izy sy ny fahotana, tsy miaraka zany, tsy mety miaraka zany, tsy afaka miaraka zany. Fa zareo nefa nanakambana an'izay zavatra zay. De rehefa avy eo izy manamary-tena hoe ka ty nge fiangonan'i Jesosy ty. De zay foana ny teneniko hoe zanak'Israely nge hoe fiangonan'Andriamanitra nge Israely, fa Israely rehefa nanota teo anatrehan'Andriamanitra, nylavin'Andriamanitra. De ianao indray izay oliva sauvazy no nakambana tamin'le tena oliva tena izy. De ianao indray no mirereo tena fiangonan'Andriamanitra ty fa ty. Ny tena izy ary nesorona ko ianao indray ve nirehare amin'izany? Tsy le tonga am'teny hoe simba ianao izy ny fitenenana, simba ianao. Tsisy zavatra azo atao. Iza ny tratran'izay iza zany ny tratran'le fahafatesana faharoa zany. De le ratsy fanahy ny tratran'ny fahafatesana faharoa satria tsy nanana anjara ireo ratsy fanahy ireo tamin'le fitsanganana voalohany. Fa nanana anjara izy amin'le fitsanganana faharoa. Le fitsanganana faharoa nefa de zao aorinan'le arivo-taona, araka ny resantsika teo le fitsanganana faharoa. Ka rehefa tonga fitsanganana faharoa de miatrika ny fitsarana eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ireo. Tonga ny fitsaran'Andriamanitra de atsipy any amin'ny farihy fisolofara izy. De izay le fahafatesana faharoa. La mort définitive des méchants, fahafatesany ratsy fanahy tanteraka zany io, maty tanteraka, vita. Tsisy tsony. Vita ny amin'ny ratsy fanahy, tsisy tsony amin'izay fotoana zay. Zay mikasika an'iny zany. De ny olona zany reto zany zay trapahoriana reto zany de ozy izy araka le teniny teo amin'le Apokalipsy toko faharoa verenantsika amin'izay maranantsika le izy zany. Apokalipsy toko faharoa de ny 9:10 de ozy izy izay manatsofona aoka izy iaino, izay lazay mifanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy de tsy hosomban'ny fahafatesana faharoa. Ho an'ireo zany zay mihaino ny afatra omenany ty fiangonana ity. Ho an'ireo zay nandray zany ninona ny fankasitrahana, nandray ihany koa ny reproche, na nandray ihany koa ny conseil zay nomeny Jesosy. Nandray ny fankasitrahana izy, nandray ny fananarana izy, nandray ny torohevitra zay nomeny Jesosy izy. De inona zavatra misy? Raha manao an'izay rehetra zay zany ianao, de zao hoe maharesy zany ianao, vainqueur zany ianao, tahaka an' Jesosy zay nandresy zany ianao. Mpandresy zany ianao rehefa manaraka an'izay. Ary rehefa mpandresy ianao de maninona? Tsy hanana ny fahafatesana faharoa fahefana ianao satria nahoana? Rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra de anisan'ny olombonjena ianao. Akariny eny amin'ny raolanitra ianao, ianao amin'ny tompo eny amin'ny habakabaka ny lanitra, ary araka manjaka amin'ny arivo-taona, de tsy hanana ny fahafatesana faharoa fahefana ianao. Eo zany le ohatry ny olona manala examen eny amin'ny université reny zany. De hoe manao première session zany. Rehefa manao an'iny première session iny zany ianao de maninona? Rehefa afaka amin'iny ianao de afaka, de ny sasany misy tsy afaka de mandalo deuxième session le sasany. Fa ao amin'Andriamanitra tsy misy deuxième session zany ny olombovony, tsy première session ihany. Raha vao tsy afaka première session ianao, raha vao any amin'ny deuxième session ianao mandeha de efa fantatro ny toerana misy anao fa any amin'ny farihy fisolofara ianao. Tsisy resaka zany. Ka ianao zany zay le zavatra tenenina hoe ataovy zay re olona zay amonjena antsika, amonjena ny fanahintsika mba hazotsika an'inona? Ifamonjena amin'ny fitsanganana voalohany io. Mba hanoratana inarantsika any amin'ny boky ny fiainana. Fa loza nge ho an'izay tratran'izay fitsanganana faharoa zay. Loza ny mahazo an'izay fitsarana zay. Any amin'ny farihy fisolofara ny miandry anao. Donc zany, ho an'ny olona rehetra zay maty zany satria be dia be ny olona matahotra no faty amin'izao fotoana. Raha maty de ahoana satria tsy fantany hoe ahoana ny fiainany aneriana. Fa amin'izao fotoana izao zany raha maty zany ianao de zao miandry ny fitsangananao zany ianao, na nanao ny marina ianao, na nanao ny ratsy de miandry ny fitsangananao maty zany ianao. Ao ny mitsangana amin'ny fiainana, ao ny mitsangana maninona? Amin'ny fitsarana mandrakizay zany. De ny fahafatesana faharoa. De anjaranao no misafidy aiza ny toerana misy anao zany. Fa ho an'ireo kosa izay mitsangana amin'ny fitsanganana voalohany de zao fiainana mandrakizay no omenan'ireo olona ireo. Satria tsy hanana ny fahafatesana faharoa fahefana izy, fiainana mandrakizay ny azony.
misy fiainana mandrakizay. Dia eto amin'izany hoe rehefa ho avy Jesosy amin'ny roalina dia hoe miara-manjaka amin'ny arivo-taona. Alohan'ilay fitsarana amin'ilay fahafatesana alohan'ny fitsarana amin'ilay fahafatesana faharoa zany dia zao mbola velona arivo-taona any an-danitra zany aloha ny olom-boafidy zany. Manina mbola any izy mandritra ny arivo-taona. Nefitsika eto miaina firy taona tsika eto tany 40 taona. Eo zany moyenne d'âge 70-80 ans izy ny tenin'Andriamanitra, eo moyenne d'âge aveloman'ny olona. Dia moa arakaraka le pays koa zany. Ny amin'ny Madagasikara ohatra ny antitsy dia tena ela velona firy fa eo amin'ny 80 taona io dia efa maty ny gasy be dia be mihitsy. Rara ny olona mahatratra hoe 40 taona zany a Madagasikara zany. Fa ty andafy indray nefa be dia be ny olona zany nitratra an'izay 40 zay 90 aza. Fa ny zavatra misy dia ty zay zany ny halavan'ny andro iainan'ny zanak'olombelona zay. Fa ianao nefa ianao zany raha ao amin'Andriamanitra ianao dia maninona? Mbola manao vakansa koa ianao any an-danitra any zany mandritra ny arivo-taona aloha zany. Any ianao mbola manao vakansa. Velona arivo-taona ianao mbola. Eto ianao 40 taona fotsiny fa rehefa ho avy Jesosy mbola velona arivo-taona ianao dia aorianan'io mbola fiainana mandrakizay miandry ianao zany. Zany ny fampanantenana men'ny tompo antsika amin'ny alalan'ity boky ny Apokalipsy ity zany. Sambatra ianareo izy. Inona ilay zavatra niteneny teo izay manatsofona? Aoka izy hiaino izay lazay mifanahy ny fiangonana. Manatsofona ve ianao? Eno zany antson'ny tompo zany. Fa tsy diso hevitra ianao, tsy diso anjara ianao raha mandray an'izany. Zay mikasika nefa dia resantsika ilay paralelisme ary inona indray ary no mifanandrify amin'ity fiangonana ity. Dia jerentsika amin'ny Apokalipsy 9. Apokalipsy 9 no jerentsika zany. Dia ny andinin'ny 7 sy ny 4 izany. Apokalipsy 9 andinin'ny 7 sy ny 4. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa novahany ny tombo-kase faharoa dia areko ny zava-mananaina faharoa nanao hoe avia. Dia nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka, ary izay nitaingina azy dia navelana naisitra fihavanana amin'ny tany mba hifamonoana ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Ary rehefa novahany ny tombo-kase faharoa dia areko ny zava-mananaina faharoa nanao hoe avia. Dia nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka, ary izay nitaingina azy dia navelana naisitra fihavanana amin'ny tany mba hifamonoana ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Io zany ny tombo-kase faharoa zany hoe no mifanandrify amin'ilay fiangonana faharoa dia ny fiangonana Smirna. Eto ny zavatra teneniny dia hoe rehefa novahana izy ny tombo-kase faharoa dia inona? Dia nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka izy. Nisy soavaly hafa mena nivoaka zany. Ino moa zavatra nresantsika teto le soavaly zany maneho le fiangonana zany le soavaly. Fa ny anarantsika io tamin'ny fiangonana voalohany zany tsy verina amin'intsony. Fa le soavaly zany maneho le fiangonana hozy izy. Dia nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka hozy izy. Maninona no lazaina indray izy le soavaly hoe manana loko mena zany le soavaly eto. Dia fantatsika tsara fa ny toetran'le ny loko dia ny lokon'le soavaly dia maneho ny toetran'le soavaly. Inona nefa ny lokon'ity soavaly ity? Dia loko mena ny lokony. I loko mena hoentiny io dia maneho le raha mandrika izay nenan'ny kristianina nandritra n'izay vanim-potoana izay zany. Fanenjena ny anan'ity fahoriana, fahantrana. Ny fitenenan ratsy atao izay milaza ireo izay milaza ny tenin'o Jiosy kanto tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra hozy izy ianao ny amin'ny fahoriana izay azo anao, fanana atao ohatrano maizina ianao izy ary anana fampahoriana afilona ianao izy enjehina. Fahoriana ny ainan'ity fiangonana ity araka ny resantsika zany. Le hoe ny vonoan'ny gladiateur, no mizananao iny asiana ho an'ny liony eo alohan'ny masonao, ao ny dorana velona, ao ny gadraina, alaina daholo ny fananan'ny kristianina, ao ny atao sestany. Tsy ny zavatra maro samihafa be dia be ny fampahoriana izay nenan'ny kristianina tena mafy efa nresantsika lava teto zay. Dia io lokon'le soavaly io zany maneho ny toetran'ity fiangonana ity izay miaina tao anatin'izay fahoriana zay sy famoliana zay. Nisy raha mandrika zany tao. Dia le loko mena maneho an'le raha mandrika zany tamin'le hoentin'le soavaly zany. Dia inona koa ny zavatra hitantsika eto nefa mikasika an'izay amin'ilay toko fahaenina dia izy hoe
Ary izay nitaingina azy dia navela hanaisitra fihavanana amin'ny tany mba hafamonoan'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Izay nitaingina azy indray eto izy no mitaingina azy zany. Dia hoe izay nitaingina azy dia navela hanaisitra ny fihavanana amin'ny tany mba hafamonoan'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Iza no nanana satria le mitaingina le soavaly zany no manana fahefana amin'le soavaly. Dia tena nanana fahefana tamin'le soavaly zany iza. Ny empereur zany tamin'ny fampijaliana sy famonoana ny kristianina tamin'ny vanim-potoana ka nanao izay tiany ataony izy. Dia io nge tonga amin'ilay fitenenina be dia be ny olona miteny rehefa tratran'izay fahoriana. Raha misy ve Andriamanitra dia maninona no maty ohatr'izao hoe? Raha misy ve Andriamanitra dia maninona misy mahantra, misy mangataka ery? Fa fizahan-toetra nge io e. Fizahan-toetra, anana fizahan-toetra. Le afoloana le fizahan-toetra. Fizahan-toetra mahamay. Lalovana. Ary rehefa amin'ny Kristy Jesosy ianao dia tsy maintsy mandalo an'iny. Afaka miteny an'izao koa nge Jesosy e. Za ve zanak'Andriamanitra dia maninona ny ampahoriana ohatr'izao e? Jesosy ange ka nivonoany, nororany. Nataon'ny oloko tsy jerena akory, ino koa jerena satria Jesosy olona mahantra e. Jesosy koa nge zany mba afaka niteny. Afaka niteny mihitsy, raha misy ve ianao Andriamanitra dia maninona ny ampahoriana ohatr'izao, maninona ny fahatsiany eto amin'ny hazo fijaliana. Ho antsika izay milaza an'io fa kristianina tsika milaza an'izy io. Fa io le fahoriana iombonana amin'ny Kristy io. Fahoriana iombonana amin'ny Kristy dia nijaly tokoa le kristianina zany dia iza ny nanana fahefana taminy teto. Ohatra ny Jesosy hoe navelan'Andriamanitra neny nivonoana izy teo amin'ny hazo fijaliana satria navelan'Andriamanitra nitranga le izy. Tsy maintsy nandalo amin'izay lalan'izay Jesosy ho famonjenantsika. Ity fiangonana ity koa zany dia tsy maintsy nandalo amin'izay lalan'izay. Efa voasoratra sady dia meloa. Tamin'ny andron'ny Jaona nanoratra an'io mbola tsy nitranga io tantara io. Toa somirina. Fa nitranga io taty aoriana. Ho amintsika amin'izao fotoana izao tonga aty amintsika le hafatra efa nitsanga le zavatra. Efa lasa le zavatra. Zany akory tsy midika hoe tsisy tsony zany aneriana fa ho fampianarana antsika ihany koa hoe tandremo, aza matahotra nareo efa ho avy ny fanenjehana. Tadidio fa tsy anareo niaran'izany voalohany. Jereo ireo fiangonanareo. Akatsika fampahirezana zany fizahan-toetra izay nahazo an'io fiangonana io nandritran'izay afoloana izay zany. Dia manahoana zany tsika ny toerana misy antsika amin'izay fotoana izay zany. Ka eto zany le fahefana zany dia tena nahazo an'izay fahefana izay zany izy amiravira zany izy nataon'izay tiany atao tamin'ity fiangonana ity. Ary izay nitaingina azy dia navela hanaisitra fihavanana amin'ny tany ozy izy mba hafamonoan'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Dia novonoana le fiangonana. Nataon'izay tiany ataony zany izy. Raha mandrika ny entin'ity fiangonana ity. Tena niaina tamin'izany izy. Hoe nanaisitra fihavanana amin'ny tany. Jereo tsara Matthieu 10 zao le zavatra teneny atao Matthieu 10:4-5. Jerentsika kely angony. Io mantsy le zavatra nresentsika hoe hozy Jesosy hoe tsy tonga hozy izy hitondra fiadanana fa hitondra hozy izy hitondra loza. Jesosy Kristy no miteny zavatra iny. Ary izay rehefa manaraka ny Kristy zany dia hiaran'io loza io no Matthieu 10:4-5. Jerentsika kely dia Matthieu 10:4-5 ka hatramin'ny 2:20. Matthieu 10:4-5 ka hatramin'ny 2:20. Izao no teneniny. Indro izao maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia. Jesosy mihitsy no maniraka anao zany. Indro maniraka anareo izy. Indro maniraka anareo izy ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia. Eo ampovoan'ny ambodia zany misy atsika. Zany ambodia zany nge romotra mitady izay ho rapany zany. Zay zany ny toerana misy ny kristianina. Toerana misy atsika koa na amin'izao fotoana izany mbola zany ary ny toerana misy atsika. Na any amin'ny toeram-piasana na iza misy atsika, io ny toerana misy atsika kristianina. Indro izao maniraka anareo tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodia. Koa endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Ary mitandrema ianareo noho ny amin'ny olona. Fahatolona any amin'ny sinadrona sy okapohany ho any amin'ny sinagogany ianareo. Ary hoentiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko, ho vavolombelona aminy sy amin'ny jentilisa. Fa raha manolotra anareo izy dia aza manahy ny amin'izay fomba hitenenanareo
na izay olazainareo fa omenanareo amin'izany io ry izany izay olazainareo, fa tsy ianareo no miteny fa ny fanahindrainareo no miteny eo anatinareo. Ary ny ralahy hanolotra ny ralahiny mba ho faty, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny rainy sy ny reniny ka hahafaty azy. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Izany no miatra amin'ny Kristy. Indro aho manolotra anareo izy tahaka ny ondro ampovoan'ny ambo ity. Mora tahaka ny voromailala izy ary indre tahaka ny mena rano. Ianao zany mila manana inona koa, mila manana prudence koa ianao. Tsy mila matoky olona be ianao. Mitandrema ianareo izy noho ny amin'ny olona. Io zany le mitandrema. Aza dia simple loatra io koa mantsy mavoan'ny kristiana le simple loatra dia mila mitandrina ianao zany amin'ny olona izay manodidina anao ihany koa. Fa hoana? Atolony any amin'ny sinadrodina sy kapohany ianao. Ao amin'ny sinagoga ny kapohany ianao, any am-piangonana izay zany ny kapohany ianao mihitsy. Hoana? Araka le teneniko teo, roahana any amin'ny fiangonana ianao. Roahana mihitsy ianao miala amin'ny sinagoga, miala amin'ny fiangonana ianao. Zany ny zavatra miatra aminao fa le sinagoga zany nge fiangonana zany. Roahana koa ianao. Hoentiny any amin'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko, vavolombelona aminy sy amin'ny jentilisa izy. Atolotra any amin'ny fitsarana zany ianao. Dia rehefa tonga izay fampitahorana izay dia be dia be ny manino. Manao compromis zany. Be dia be zany no manao fanarana. Fa manaika matahotra. Aiza le toerana misy atsika amin'izay fotoana izay zany. Nefa Jesosy mihitsy no miteny eto. 9:20. Fa raha manolotra anareo izy dia aza manany amin'izay fomba itenenareo sy izay olazainareo fa omenanareo amin'izany ory zany izay olazainareo. Zany hoe ianao zany raha atolotra iny aoka zany ianao ho vavolombelona anambaran'ny fahamarinako satria omeko anao izay teny olazainao amin'izay fotoana izay. Fa be dia be ny manao an'izay dia matahotra manao compromis dia lasa tsy vavolombelona zany izy. Izay nge le hoe nomena mission ianao e. Hoe eto ty mission ty, ohatra zao ty boky ny Apokalipsy ty, eto ty ambarao ny fahamarinana ato. Dia mitondra zany ianao ty mission ty. Manomboka eto zany tsika mitondra ty dia mitombo malala eo izy hatraiza no hitondrantsika an'ity zany fa zay moa ny afatra hoe ho vavolombelika ianareo ireo Jodea sy Samaria raha tsy mpanitra any aparan'ny tany dia manomboka eto zany tsika mitondra an'ity filazantsara ty zany. Ho avy ny fotoana zany hoentina any mpanapaka zany ianao. Dia iny rehefa hoentina ny mpanapaka ianao dia matahotra ianao. Dia ahoana zany? Dia ho antsoina hoe sekta zany dia ahoana zany? Raha mijoro zany ianao dia vavolombelona zany ianao iny. Manaparitaka le afatra ihany efa niteneniny tompo. Fa raha ohatra zany ianao ka tsy miala amin'izay teny zay, matahotra ianao dia mandà zany. Dia manino? Tsy vavolombelona intsony ianao amin'izay fotoana zay zany. Esorina aminao indray zany le mission nomenanao. Na izay kely anananao aza dia esorina aminao. Firifiry nefa nanao an'izay le fiangonana milaza azy fiangonana marina farany le niteneniko teo izy. Atia Eropa no miresaka amintsika zany. Milaza azy fiangonana farany izy. Fa nesorina tamin'ny mission io. Aiza ny afatry ny anjely telo zany. Iza manodidina anao no malala an'izany afatry ny anjely telo zany. Nesorina taminao satria nao natahotra. Dia nikambana, nipetraka. Aiza koa le fiangonana nitory an'ity fanambarana boky ny Apokalipsy ity tamin'ny Madagasikara. Tokony maneran-tany ny fanambarana an'izany filazantsara zany. Nirehariana tao amin'ny fiangonana zany. Aiza zany ankehitriny? Voatory maneran-tany ve ty fanambarana ty? Satria nao natahotra, nitsofoka koa. Tsofoka. Betsaka tsy mazaka an'izany. Aloha tsy resaka fa sao dia tezitra eo ny sasany keo. Fa zay foana ngely izy. Ahoana izy izay manatsofina izy aoka hiaino izay lazainy fanahy fiangonana. Raha manatsofina tsika dia mandray izany tsika. Dia manino? Dia ohatran'ilay any amin'ny fiangonana voalohany. Manino izy? Miverena amin'ny fitiavana voalohany ozy izy. Taiza ny toerana nisy anao? Taiza ny toerana nisy an'ireo fiangonana anankiroa miteneniko teo ireo? Le fiangonana anankiray milaza hoe fiangonana farany izy, manana ny afatry ny anjely telo. Le fiangonana faharoa niteneniko, mitory an'ity fanambarana boky ny Apokalipsy ity. Taiza ny toerana nisy an'ireo fiangonana ireo?
fa hoy Jesosy za mananteny aminao, miverena ianao amin'ny fitiavana voalohany ozy izy, ka mibeba ozy izy. Fa raha tsy zany dia esoriko aminao ny fanaovanjiroko. Mbola lehibe ny fitiavan'Andriamanitra, mibeba ianareo reo. Dia ataovy ny asa voalohany izay nampanaovan'Andriamanitra. Ataovy io asa voalohany io, aza matahotra. Zay ny lalana andehanan'ny kristianina, aza matahotra, ataovy ny asa voalohany. Fa ankasitrahan'i Jesosy zany, mena voninahitra ny tompo eo amin'izany. Fifaliana be any an-danitra any raha manao an'izany ireo fiangonana ireo. Fa dia zay izay manatsofina aoka izy ihany izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Zay ihany zany izay manatsofina aoka izy ihany izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana. Dia zay moa zany ny mikasika ny lesona ny bokin'ny Apokalipsy zany, hitantsika teo, verenantsika vakina kely ilay Apokalipsy 9 zany amaranantsika ilay izy, amin'ilay fanandrify amin'ilay fiangonana faharoa zany. 9 teo dia ny 7 sy ny 8, ary rehefa novany tomboka sy faharoa dia reko ny zava-maneno faharoa nanao hoe avy amin'ny dia nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka, ary izay nitaingina azy dia navelana nahisitra fihavanana amin'ny tany mba hahafamin'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Dia moa zany ilay zavatra hitantsika teo, ilay nitaingina ny soavaly zany nomena fahefana izy hanahisitra fihavanana amin'ny tany mba hahafamin'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy. Dia teo ilay famonoana ny kristianina moa zany zavatra nisy teo zany tamin'io. Ilay nanana fahefana tamin'ny fiangonana, namono ny kristianina, ary dia mafy zany famonoana sy fanenjena zany tamin'ny taona 300 ka hatramin'ny 310. Dia io moa zany ilay zavatra resahana, dia mifanandrify tsara zany ilay izy amin'ilay fiangonana faharoa, fiangonana Smirna zany, mifanandrify tsara amin'ity tomboka sy faharoa ity, mikasika ilay soavaly mena zany, maneho ilay raha mandrika ny ainan'ny fiangonana zany sy ny famonoana nataon'ilay manana fahefana tamin'ity fiangonana ity zany, nanahisitra fihavanana tamin'ny tany. Zay ny lesitsika tamin'ity an'ity saorana ny tompo lehibe. Amin'ny manaraka indray zany tsika dia miditra zany tsika amin'ny fiangonana fahatelo, dia ny fiangonana Pergamosy indray zany ny rasantsika amin'ity fotoana ity. Ina indray ny zavatra hitantsika amin'ity fiangonana Pergamosy ity, fa mbola mimafy ny kapoka ataon'i Jehovah. Tsy izany mikapoka eto, fa ny teny fananarana ataon'i Kristy eto dia mafy ny fiteny fananarana eto. Mivavaka tsika hisotra ny tompo ora. Mivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raha io, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra fa no fahasoavanao dia afaka niara-nianatra indray izay ny teninao tamin'ity an'ity. Ary tsy tamin'ny herina fatanjahana fa tamin'ny fanainao irery ihany. Aoka ny tompo niantsonao izay manao hoe, izay manatsofina aoka izy ihany izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ary izay maharesy ianao dia tsy mba hanano ny fahafatesana faharoa izy. Aoka Andriamanitra hoe izany antsonao zany no hoeniny fiangonana anie izany, ka handray izany antsonao zany izy, ka hibebaka izy raha nandeha tao amin'ny faharatsiana, satria mafy ange izy nitratra ny fahafatesana faharoa zany tompo, satria tsy manana anjara amin'ilay fitsanganana voalohany. Ka dia mamindraha fo Andriamanitra ho an'ny tsiraray avy izay latsaka na nalaim-panahy na naiky resy ny fahavalo. Aoka ny fanahinao hiasa amin'izy ireo Andriamanitra, amerina azy ireo amin'ilay fitiavana voalohany, ka hibebaka izy ireo hijoro amin'ny fahamarinanao, ka mba hanatanterahana indray ny asa voalohany izay nampanaovanao azy. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, ankalazaina mandrakizay ny anaranao anie. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no nanandratako sy nanonako izao vavaka izao rehetra anatrehanao. Dia taio izy Andriamanitra raha miditra na mivoaka, taio ny fahasalamanay, taio ny anina ho annay, taio izay rehetra ataonay, ka aoka ny sitraponao mandrakariva no tanteraka aminay. Ary raha mbola hanao indray izay ny fampianarana amin'iny hariva ho avy iny dia mbola ampelantananao no hametrahana izany, ka aoka dia ny sitraponao irery ihany indray no tanteraka anie. Amin'ny anaran'i Jesosy nanandratanay izao vavaka izao rehetra anatrehanao. Aleluia. Amen. Dia izay va dia isaorana ny tompo ny zavatra rehetra, dia mifanao fotoana indray tsika amin'ny lesona fiangonana Pergamosy. Dia misaotra antsika ny baibay daholo. Okay.